faliana trany a no iarabana antsika rehetra tratra zao andro fa 30 ao anatin'ny 70 andro fiarahavavaka izao a izay ianarantsika ny tenin'Andriamanitra. Iarevavaka isika. Rainay tsara indrindra ny an-danitro misotranao lehibe izay noho ny tombonandro izay nomenao anay tsirairay avy ary tody amin'izao fotoan'izao indray izay ahafahanay andinika ny teninao. Ankehitriny izay tompo dia mangataka ny famelana ny lokay mamindrafo aminay ary diovy amin'ny rahasoanao izahay. Meo anay ihany koa ny fananao masina mba ahafahanay anazava ny sainay izany fananao masina izany hitaridalananay, hanome anay ny saina endry ary mba hanovanay ary tarikanay bebe kokoa ho eo aminao. Ny fahasoavanao mananamby ampy sy ny fiadananao ane ho aminay tsirairay avy. Amen. Ny lohahevitra lehibe anankiray indray dia hoe ny tena fototry ny olana. Ny tena fototry ny olana. Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona 2:15. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha toa ka narahanao sy nosaintsainao tsara ny voambara teo aloha rehetra, dia tokony ho azonao mazava tsara ho an-tsaina ny tena fototry ny olana kristianina ankehitriny. Olana ara-panatanteraka izany izay sarotra ny mahafantatra izany satria mifanjevo ao an-tsaina ny fombafomba fotsiny sy ny tena ara-panahy marina. Lany fotoana miady hevitra sy mamakafaka ny vokatry ny fahotana isika, fa tsy mandinika ilay tena vahaolana marina. Kely loatra ny fiheverana ny aton-javatra anika ny tena fototra no adiny tanteraka. Manambara toy izao Jesosy Kristy, izao ny fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavanaina. Izay nambarany Jaona 2:12. Fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Romanina 5:7. Ny fampianarana, ny fanamboarana ny toe-tsaina, ny fampiasana ny sitrapo ary ny fikirizana dia samy manana ny anjara raharahany avy. Nefa eto dia samy tsy masehaka ireo. Mety ahatonga fahatsarana ivelana amin'ny fitondran-tena ireny, fa tsy mahay manova ny fo. Tsy hainy ny manadio ny loharanon'ny fiainana. Raha tianka hiala amin'ny toetra feno fahotana ny olona mba ho tonga amin'ny fahamasinana, dia tsy maintsy misy hery miasa ao anaty dia fiainam-baovao izy avy any ambony. Ary Kristy izany hery izany. Ny fahasoavany hany no mamelona ny fanahy maty ka mitarika azy eo amin'Andriamanitra sy ho babon'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina voalohany indrindra dia ny tarika ny olon-drehetra ho tonga saina. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Jaona 2:17. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitaridalanareo amin'ny marina rehetra. Mitarika ao amin'ny tena fivavahana marina ny asan'io fanahy io. Ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana. Izay ny ambarany Jaona 2:17. Ny fibebahana dia tsy maintsy misy fahatsiarovana mangirifiry noho ny fahotana sy fahafoizana izany. Tsy afaka hiala amin'ny fahotana isika raha tsy mahita ny mahafahotana azy,
Ary raha tsy efa miala tanteraka tsara amin'izany ao am-potsika isika dia tsisy fiovana eo amin'ny fiainantsika. Betsaka no mahalala fananota ka miova amin'ny ivelany fotsiny satria matahotra izy andrao ahatonga fijaliana amin'ny ratsy nataony. Tsy izany akory anefa ny tena fibebahana ambara amin'ny Baiboly. Misento noho ny fahoriana izany fa tsy noho ny fahotana. Asan'ny fanahy masina izany no mitarika ho amin'ny fibebahana marina. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana, fa famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo n'izao tontolo izao. Korintianina 2:20. Averiko indray mandeha. Fa ny alahelo araka ny fanan'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo n'izao tontolo izao. Andeha andinika ny tenanao indray ianao. Ao anatin'ity fekira ity, dia eritrereto lalina izay voalaza teo. Saintsaino lalina ka aorianan'ny fekira dia isy fanontaniana izay andraisanao fanapa-kevitra ny amin'izany fisaintsainana ataonao izany. Fantany voalohany zany izay apetraka any dia izao hoe inona ny tena fototry ny olana. Inona ny tena fototry ny olana? Raha vao tsy fantatra matsy ny fototry ny olana dia manjavozavo ny fandraisana ny vahaolana. Inona no tena fototry ny olana? Ny fantany faharoa dia hoe inona no atao? Inona no atao hoe fibebahana maro? Inona no atao hoe fibebahana maro? Rehefa misaintsaina lalina ny valin'ny fanontaniana miainga avy amin'ny taridalina izay nomena ianao dia isy fahazavantsaina omeny fanahy masina anao izay tarika anao amin'ny fanapahan-kevitra. Ary ilay fahatongavan-tsaina mihitsy izany mety tonga saina. Dia izay ny tena zava-dehibe. Ka raha misy zavatra nanaitra anao ka nitarika anao amin'ny fanapahan-kevitra dia raisy izay ary ho toam-bavaka izay mba ho lasa fiainanao ka hitondranao amin'ny tena fanavaozana. Lasanao lolika alohan'ny fihivavaka isika. Tena ampahafantaro anay Jesosy ihany tena fototry ny olana. Ilay mpanjaka an'izao famezina izay mbola miezaka manajamba ny saina dia mampandeha anay fotsiny anjambana ary mihevitra fa tena kristianina ary tena manasa fanompona. Fa ankehitriny dia ny teny mivantana aminay ny taridalana ary rehefa manazava izany ao an-tsainay ny fanahinao masina dia ampio izay andray fanapahan-kevitra ary ampio izay iainay izany ka hitondra fanavaozana ho anay teny tononona. Izay angatana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.